Nanamafy kosa ny ankolafy izafy fa ny fandehanana makany amin'ny fanatanterahana ny fampihavanana nataon'ny FFKM no any vahaolana ivoahana eto amin'ny krizy eto amin'ny firenena. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ara moa ny fampionana ny filoha EFADA miaraka amin'ireo tompony andraikitresan-kajiny eto amin'ny firenena araka ny nambarana Andriamatoa Fanjalalaina Lazara. Manamafy ny ankolafy Zafy Albert fa ny fanatanterahana amin'ny fehi-kevitry ny FFKM vahaolana ivoahana amin'ny olana izay mianjady amin'ny firenena ankehitriny. Izay nambarana Andriamatoa Fanjalalaina raha namorom-panohy gazety andro amaraina teny Villa Elisabeth Ivandry miaraka amin'ireo mpikambana ao amin'ny ankolafy Zafy Albert. Ny fandehanana amin'ilay conférence au sommet sy ny fanafiarana amin'ny FFKM ihany no lalana tokana ivoahantsika am'izao crise izao. Avy eo président Andradjoelina milaza mahita solution, président Valmanina misy, président Atsiraka miteny tsy teny atrio ary ty tena zava-dehibe, président Atsiraka dia miteny hoe zaho izy mahita moyen anaovana ny conférence des sommets io au sommet io raha ohatra ka tsisy zany ka amiko amin'ny asabotsy ao izy conclave atao sura ve tsika fa amin'ny asabotsy atao io dia ho tafavoaka satria hitatsika zao fa zay zavatra voakan'ny CIS dia misy manao interprétation samihafa, hafa ny teneniny avy aty ministre, hafa ny teneniny avy amin'ny présidence, hafa ny teneniny avy amin'ny akolafy, hafa ny teneniny candidat, hafa ny teneniny parlement ka zay ve no mety asoa firenentsika ity. Mahakasika kosa ny resaka fanoloana amin'ny Prime Ministre Berzika dia tsy mikasa ny hanome lisitra ny ankolafy Zafy ary tsy mikasa velively iroso amin'ny fanoloana Prime Ministre. Président Zafy Albert dia tsy mba manao zavatra petipetatoko zany ka hoe angalalana lisitra tsy fomba fiasana zany tsy manana eritseritra n'olo an'izany mihitsy ny président Zafy raha amin'izao zavatra misy amin'izao fotoana izao mihitsy fantanina. Asika Premier Ministre manokana marina izy hoe avy natao ny mouvance Zafy fa kosa izy dia en tant que Premier Ministre de consensus zany dia misy statut manokana zay hoentiny zany indrindra amin'izao fotoana zany mahatonga anay PM miteny mety miteny hoe date 24 juillet, ny CIS mety miteny hoe report, ny FFKM matary dia nilaza fa hoe enim-bolana ane ozy ny tengatana dia mety ho vita le zavatra ka amin'izao zavatra zao amin'ny fotsy miangatra tsy hitanareo ve fa le fiesana le conférence au sommet tena solution. No mafisina Andriamatoa Fanjalalaina kosa fa efa tamin'ny Maputo tamin'ny taona 2004 no efa voatsitika ny resaka nini izay nandrara amin'ny filatsan'ny filoha EFADA saingy rehefa mifampidinika ny samy malagasy dia fony izany tamin'izany fotoana izany.